Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tontolo. Tontolo avokoa izao rehetra izao. Misy tontolo namboa kanefa misy tontolo tsotra izao. Ny fiainako manontolo ahitako fahombiazana satria raha izaho izao dia tsy mba mitsako alohan'ny vazana. Tontolo lavorary ihany koa ny fiainana rehetra, feno tontolo madio ka tsy mampisetrasetra. Fahendrena tanteraka no ilaina ao anatiny, fa izao tontolo izao tsy mba ahitana ny fivelarany sy ny sakany. Miara-miaina isika ato anatin'ny tontolo, nefa ny ao anatiny tsy mba ilaozan'ireo mpamono lolo. Ny sasany moa dia misy manao fiainana vorondolo ka mivoaka mandeha alina sy mampite-hamono. Setrasetra hita ao anatin'izy ity. Naiza naiza io fa dia voara-mason'i Kristy. Ka ho antsika izay manota eo anivon'ny tontolo, mahaiza ny miova fa tsara ny misolo. Tontolo mamenatra ny fiseho indraindray. Maro pahalala izay efa hiteny maro fa tsy mba iray. Toy n'ireo sary mihetsika mamoa fady. Tontolo zava-dratsy miparitaka mahavery any akady. Fiainana ratsy tena mahavoasazy. Ireo karazana toetra izay mamoa fady. Nefa tsy miafy intsony ity ny tontolo iray ity. Ny sasany moa dia tena mankafy. Tsy manodidina intsony fa efa tena manerana. Ny karazana tontolo izay miseho fa tsy mba miserana. Ka ny tokony atao sy izay mba azo tenenina, mba manarahana ny tontolo izay tena izy fa aza mody marenina. Tontolo isaina koa aloha raha eto, ahitana fihetseham-po ary koa mampisento. Izy ity dia mbola misy foana hatreto, ka izay no izy ary ny tsara no mba ento. Aoka isika rehetra mba hihaina soa ato amin'ny tontolo, koa mba aoka re hifankatia sy hifankahazo daholo. Fa raha ny tontolo dia feno hasambarana, ka izay tsara safidy no tsy mba ho voangarana. Mangarahara ny ety an-tany, lalovan'ilay tontolo ambony ambany. Ny tontolo feno fiainana, satria ny fiainana ao anatin'ny tontolo. Ahatrena mandrakizay doria ny zava-miseho ao anatin'ny tontolo ity. Tontolo isainana lavorary ary ahatsapana, fa tena ahitana raha tsy manjary indrindra ny fahotana. Misy loko maro samihafa ka misolosolo, ny hoe hita maso sy voapirofo. Eo anivon'ny manontolo eto amin'ny tontolo, sady manavao hatrany indrindra rehefa miofo. Mpanoratra izaho, Patrick, na hoe Kinga Black.